fahitsanany amin'ny faritra vatovaafito vonany ihany sika lehiben'ny faritra araka misy lamarsialina kosa no mitsidika indio toerana izay tobin'ny fiara zareo nivon'ny etra io ihany koa ny fiara ampiasain'ny polisy amin'ny faritra vatovaafito vonany asy mpanamboarana daholo izany fiara izany raha mafantatra ny filanan'izany raha ny asa sanina ny toerana no resana irantsika amin'ny Jean Mirambelson izay vaovao avy any vatovaafito vonany izany. Manamboatra ny fiaran'ny polisy ny faritry vatovaafito vonany ao Manakara ary misy efa amperinasa sahady reny fiara avao namboarina ireny. Maro loatra mantsy ny vakitrano sy ny fandrombana taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Hubert tany amin'ny faritra vatovaafito vonany sy atsimo atsinanana koatsy magaga raha nanolotanana ny faritry vatovaafito vonany ary efa nanolotra ihany koa tamin'ny commissaire de police ao Manakara izany tolotanana izany tahak'izao indrindra ny fanazavany lehiben'ny faritra araka misy lahy marsial. Raha mahita moa ny fahasaranana ankehitriny dia sy hita zay azo atao zany amin'ny fakana zavatra hafa sy ny manamboatra ndraiky fiara ndraiky materiel rehetra. Namboariny faritra vatovaafito vonany ihany koa ny fitaovana eo am-pelantana ny service-ny impôt ao Mananjary noho ny tsy fandehanany hetra nona fa izy fiantraikany betsaka tokoa ny amin'izany. Sahaniny ao amin'ny faritra ary ny fanamboarana ny antsoina hoe révision moteur, carrosserie, pneu, batterie, injecteur, bougie de chauffage sy ny sisa sy ny sisa. Aleon'ny faritra manamboatra ny simba toy izay mandefa ireo materiel ireo atendreny vohitra fa matetika dia tsy vita velively ny asa na tsy fantatra izay ny afarana. Manazava ny lehiben'ny faritra vatovaafito vonany ohatra mendrika alaitahaka ty ezaky ny any amin'ny faritra ity indrindra fa hoantsika eto andrenivohitra. Iverina eto Antananarivo sika ivitoerana iray miara-tsakafo ireo zokolona sahirana sy mipetradery ny foyer du cœur etsy ampandrana atsinanana Antananarivo vandroana teto antsidika ity ivitoerana ity ny fondation Petit Frère des Pauvres avy any Frantsa fijeren izay mety ho fiara-miasa sy fifanampiana eo amin'ny rotonta no antodian'izy ireo tao Rivaravamarivo Stéphane Alphonse Sapiarsoa. Fiahina ara-tsakafo ireo zokiolona sahirana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no antony nananganana ny foyer du cœur ivitoerana iray ahafahan'izy ireo miala voly sy ny sakafo mamaimpony izy io. Izay nahita hoe be be zokiolona ary nitaraina aminay keo tena marina hoe tsy ampy sakafo ry zareo indrindrindra amin'ny atoandro. Ny sakafo atoandro nizarain'ny foyer du cœur ireo zokiolona tonga ho aminy ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Atreto dia mahatratra 300 isan'andro ireo be antitra tonga amin'ny sakafo ao aminy ka zokiolona sahirana sy mipetradery no ankamaroan'izy ireo. Androany dia tonga nitsidika ity ivitoeranyity ny filoha sy ny mpikambana vitsivitsy avy amin'ny fondation Petit Frère des Pauvres any Frantsa fikambanana miaro ireo zokiolona sahirana ihany koa izy io. Tonga hijeriny eto amin'ny foyer du cœur sy ny mety ho fiarah-miasa sy fifanampiana aoriana izy ireo. Ny taona 4 no niorina ny foyer du cœur eto Ampandrana Atsinanana fa misakafoanana ireo zokiolona tonga ao aminy sy fizarana sakafo ireo be antitra eny an-dalambe no sahan'izy ireo amin'izany. Ezaka manaraka ny foyer du cœur ny anotarina ity ivitoeranyity manerana ny faritra eto Madagasikara. Oetiny Griffin Bakolina sy Kamitranina any Analanjorofo kosa tsika amin'ity vaovao manaraka ity lara-pahamena ho an'ny fididina gendarmerie pirenena fampitomboana ny traikefan'ireo zandary manerana ny nosy amin'ny alalan'ny fanofanana iarana amin'ny centre de formation spécialisé na CFS etsy Ivato ny groupement Analanjorofo indray no nahazo ny anjarany tamin'izay fiofanana izay Griffin Bakolina Kamitranina. Maintien de l'ordre io no tena nanofanana ireo zandary sy miaramila ary polisy teto amin'ny groupement gendarmerie Analanjorofo ny avy amin'ny fibekona ny centre de formation spécialisé na ny CFS Ivato nahitana délégation na mafonja notaria ny commandant ny CFS colonel Ravelomiar Julien no nanome ny fiofanana. Fiofanana tonety mizara roa. Izany ny maintien de l'ordre. Ka zay zavatra rehetra teknika zay no ampitana ireo
force de l'ordre reo élément force de l'ordre dia misy volet faharoa koa le technique d'intervention professionnelle resaka maha-technicien leo élément force de l'ordre reo zany no amafisina ho technicien amin'ny asany izy ho professionnel rehefa nefarana dia amena le technique vaovao zareo efa anaovana étude zany nanaovana recherche any amin'ny fibena ireny fomba fanaon-dalo eny dia manao parady zay eo zao ndray zany nampianarana gendarme reo sy ny miaramila sy ny polisy mba tsisy maratra indrindra maty arak'izany dia nanamafisana ny trekefa nireo tandroka ary ny vozona ity fanifanana volenta ity ka ankoatran'ireo mpandray anjara teto andrenivohitra Analanjorofo dia samy nanararaotra izao fifanana izao avokoa ireo mpitandro filaminana avy amin'ity sirika manodidina ny remise à niveau zany sy maintsy ilaina indrindra moa mikasika ny firovana ny tenany sy ny fitaovana sy fanateran-tanana ary vaoko moa le ny objectif ny zavatra ataon'ny tany filaminana dia mily miaro ny vahoaka sy ny fananana karaha sendra ohatra amin'le hoe fahaizana taloha avy any amin'ny olona fotsiny nampiasaina dia efa dépassé reny ny teknika fototra teto ny namafisina ka nianarana tamin'izany avokoa ny fiarovan-tena samihafa ny fandravana barage sy ireo olona manao fihetsiketsihana ny fomba fametahana menote ny fisamborana dalo ny tampiadina ary tsy adiny koa ny séance de tir ankoatra ireo hafa nandritra ny herinandro maraintsy hariva ary nisy tao anatin'ny orana ny fiofanana ka teto amin'ny avenue no nampisehoana indray miaraka ireo trekefa ireo tamin'ny famaranana izay tena nahaliana olona maro tokoa nalina olona maro zany zay fiofanana tamin'ny gendarme tany Analanjorofo izay notsika koa fisany lina tamin'izay any koa griffine bapolinienne fa nisy moa fizarana fitaovana ho andreo zandary ety miatrika ny fandriampahalemina izay mbola hoaratsika ihany amin'ny fotoana ny vaovao manaraka fa nivelany kosa mitoy fifandonana mahery vaika ao nivon'ireo gang de la drogue zany hoe ireo jiola mikirakira ny lafiny zava-mahadomelona izay miaro Christopher Dudos Coquet lehibe ny reo mpikirakira ity zava-mahadomelona ity any Jamaika sy ny mpitandro ny filaminana ireo zany tena mifandona amin'izao fotoana izao mitapidina moa ireo jiola ireo ary efa telo zao no polisy matin'izy ireo enina kosa no naratra tamin'izany polisy izany tsy manaiky ny fitondrana any an-toerana fa tsy maintsy fongorona hatramin'ny farany ny raharahany-drongony any Jamaika vaovao izay nangony ex-lofiniena ho izay vaovao avy any iverana izay tapitra ny vaovao an-tsara tamin'ity alina ity misaotra atsika isa-tokantrano manaraka izany hatramin'ny farany isorana ny mpanatotosa Satarasonaivo Christopher toy ihany koa ireo namana mpiara-miasa Nalsoandriamasinoro sy Firarjona toy ihany koa ny namana izay mikirakira ny Fio Pascal Rakotoniana ao ambany ao sy Martin Razafy Mahatratra isorantsika rehetra isorana ny mpanao gazety ny fanometana tamin'izay vaovao an-tsara izay raha mpitso indraitsika amin'ny oneto veloma tompoko